Lasa niteraka resabe indray iny fanambarana izay ankamoaka nataony Kolonely Patrick Rakotomalala iny ary nilaza moa ny tenany tamin'izay fa efa nandositra ny alan'i Madagasikara ny tenany ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika an'ilay ankamoaka izay nataony Kolonely Patrick Rakotomalala izay lasa niteraka resabe an-tambazotra tsirasira sosialy amin'izao fotoana izao no tena iopanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Tsara ny manamarika ary tsara ihany koa mba mandefa eritreritra lavidavitra ny amin'ny mahakasika ny politika izay misy ao Madagasikara efa hatramin'izay ka mandraka teny androany. Io moa zany dia maro amin'ireo izay samby mpanao politika izay dia lasa manao vazaha mody miady foana ao anatin'izay resaka politika izay. Raha ohatra ka fitondrana ny Rakotony eo dia mody miogoga daholo amin'izay irandria sy rasoa. Rehefa tonga indray irandria dia kombona ny vavany ary tsy mahita ho tenenina intsony satria efa nahazo seza ka tsy afaka ny hitsikera izay ratsy vitany teo aloha na ihany koa izay tsikera efa nataony taloha dia lasa mangina tsy miteny tsony izy ary iny ihany ny heveriny rehefa tonga eo amin'ny fitondrana izy ao anatin'izay politika izay misy ao Madagasikara izay. Inona moa no antony mahatonga an'izay rehetra izay? Dia azo lazaina fa vitsy dia vitsy ny malagasy izay ampikatroka politika azo lazaina hoe tena tia tanindrazana fa ny fitiavan-tseza sy ny fitiavana tombotsoa manokana no tena manosika azy ireny hirotsaka fidina na ihany koa manosika azy ireny hanangana antoko politika etsiro. Etsy ankilan'izay dia maro ihany koa ireo karazana antoko politika izay miforona isanandro tahaka ny fiangonana sekta izay miforona isanandro ihany koa ao Madagasikara ao. Hanika lasa tsy mipetraka intsony izay tena vendondrahara sy ny tanjona tiana hatongavana ao anatin'izany rehetra izany fa lasa sehatra ny fanangonan-karena izany ny fanaovana politika ao Madagasikara ao izay mahazo toerana dia miezaka manangon-karena farakin'izay izy ary rehefa miala amin'izay dia iny fa mandositra mialan'i Madagasikara lasa mialokaloka any am-pitandranomasina any izay mihinana anireny vola rehetra izay azo nandritra ireny fitondrana ireny ka tsy voata amin'iny fitondrana teo aloha iny na hitanan'izay fa efa hatramin'izay dia matetika izay foana no miverimberina eo na irakoto na rabe no nitondra teo dia miverina foana izay saritsara izay ary io indrindra no tokony sy ny fanovana ary izay no miadivan'ireo génération Z mafy dia mafy nandritra ireny tolona ireny amin'izay hoe fanovana rafitra izay rafitra efa tsy nahomby hatramin'izay efatra benipolo taona nazahona fahaleovantena izay nefa dia toa mbola tsy misy fiovana mihitsiny izay politika misy iainana ao Madagasikara ao fa lasa toa mikrosofahana hatrany izany ny eo amin'izay sehatry ny politika izay nivoaka malagasy raha teo dia lasa mihamanitra andro manalina ka izay no tokony hisina fanovana ao anatin'izany rehetra izany. Nilaza ny mahakasika ny politika ao Madagasikara moa ilaza Rajoelina tamin'izay fotoana izay nambarany mazava tsara fa raha io rafitra io tsy miova araky ny nambarany dia hiverina hanala CP izy raha toa ka ho hisy fiovana sy fanovana ary ihany koa ho hisy fandrosoana izany Madagasikara araky ny nambarany na hiova filoha impira zay isika ho izy fa raha ilay rafitra tsy miova dia tsy hisy zavatra handeha amin'ny Olony ao Madagasikara ao ka enganie mba ilay olona izay tena vonina hanova rafitra sy ilay olona izay tena tia tanindrazana amin'ny fomba manontolo no hitondra ny Madagasikara fa tsy sanatria akory ireo vondron'olona izay vondron'olona mpanankarena na ihany koa vondrona politika izay efa zatra nahita vokatsoa tao anatin'izay fanaovana politika tao Madagasikara izay dia ireo ihany miverimberina eo amin'ny toerana hitondra ny Madagasikara izay hanika lasa zary fianarana mitondra izany ilay firenena ka izay rehetra malazalaza na ihany koa izay rehetra manana fahefana dia lasa mahazo toerana ao anatin'izay fitondrana ny firenena ao Madagasikara izay. Eo ihany koa ny tokony hametrahana mazava tsara ireo fepetra takina amin'izay firotsahanko fidina izay tsy tokony hijanona eo amin'ny resaky ny sehatry ny fandoavana caution sy ny fananan-karena ihany isika ao anatin'izany rehetra izany fa tokony mba asiana fepetra eo amin'ny maro-pahaizana sy ny traikefa ihany koa ao anatin'izay firotsahanko fidina ao filoham-pirenena izay fa matetika mantsy rehefa manambola sy manankatao ny olona iray dia mahazo lalana hirotsaka ho fidina ao anatin'izay fifidianana filoham-pirenena izay rehefa aveo dia iny fa
tsy lasa amin'izay netretin'ny vahoaka be sy ny maro ny zavatra misy eo anatrehan'izay rehetra izay ao anatin'ny taona maro dia tsy misy zavatra miova fa lasa mirona any amin'izay resaka fanangonan-karena izay foana no ataon'ny mpitondra izay ny fandimby teo aloha ka io indrindra no tena matematesantsika ao anatin'izao fotoana ny fanovana izao ao anatin'izay resaka fanovana izay hatrany dia nanaitra ny maro iny fanambarana izay nataon'ny Kolonely Patrick Rakotomalala iny izay nilaza mazava tsara fa efa tsy ao Madagasikara ny tenany ary efa nandositra ny alan'ny Madagasikara satria misy ireo izay mikasa hisambotra azy noho izay firehana tsy mitovy sy ny fanehoan-kevitra ara-politika tsy mitovy izay tao anatin'izay dia nitrikitiany mafy ny filoham-panjakana amin'izao fotoana izao ary nolazainy fa tsy afaka hiariasa amin'ny mafia sy izay manao kolokolo ny tenany satria olona mahitsy sy tia tanindrazana izy ka tsy afaka hiariasa amin'izay tia kolokolo izay samy naneho ny heviny rehetra manoloana iny fanambarana izay nataony iny araky ny voalazany mpanao politika malagasy anankiray izay Fleury Rakotomalala izay mipetraka any ampitan-dranomasina any dia mazava ny teniny fa olony Andriamatoa Andry Rajoelina ho izy iny Kolonely Patrick Rakotomalala iny satria nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny dia nilaza mazava tsara Kolonely Patrick fa tsy Andriamatoa Andry Rajoelina no henjehany ary tsy Andriamatoa Andry Rajoelina no tsy tiany fa i Rakotomanga no tena nenjehany mafy nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny ary Rakotomanga raha teo ihany koa no isan'izay nanenjika azy na tonga ny fandosirany ny alan'ny Madagasikara tamin'ireny faramparany fitondrana teo aloha ireny araky ny ankamoaka izay niely teto sy teroa tao tsirasira Facebook tao mo izany rehetra izany no niparitaka ka izay no nahatonga ny Fleury Rakotomalala izay nanao fanambarana amin'ilay hoe olony Andriamatoa Andry Rajoelina ihany i Kolonely Patrick Rakotomalala araky ny nambarany satria tsy miady mihitsy izy sy Andry Rajoelina fa izy sy Rakotomanga no tena miady araky ny voalazany hatrany eny io mo zany tsy misy mahafantatra izay hoe olona ny Rakoto na olona rabe fa rehefa ianao zay no miaradia amin'ny Rakoto dia maro ny olona izay milaza fa olona Rakoto ianao zay fa rehefa miaradia amin'ny rabe dia olona rabe ianao zay fa ny zavatra tsapa sy hita aloha nandritra ireny ankamoaka izay nataon'ny Kolonely Patrick Rakotomalala nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny dia ny tany amin'ny poliklinika ilafy izay iandreketany mamy Rakotomanga mafy dia mafy no tena nanaovany fanambarana sy ankamoaka izay nataony ary lasa niteraka resabe tao anaty tsirasira Facebook ireny fa rehefa nandositra ny alan'ny Madagasikara izy dia iny fa nirodana ny fitondrana teo aloha dia niverina izy ka nahazo toerana tao amin'izay fiadidinany doléance zay rehefa aveo dia tonga ndray ny remaniement dia nesorina amin'ny asany izy ary nesoloana olon-kafa dia izao no tena ny lasa nandositra ny alan'ny Madagasikara indray satria nilaza izy fa enjehana sy misy mikasa hanagadra azy araky ny voalazany izay efa niezaka namaly an'izay fanambarana etsiro izay mofy ireo mpikatroka politika amin'izao fotoana izao ary maro ireo izay nanome tsiny Kolonely Patrick Rakotomalala manoloana ireny fanambarana izay nataony ireny satria mba miaramila ihany ny tiana araky ny voalazany ireo hatrany ka tokony hiaina sy hanana toetsaina miaramila izay araky ny voalazany ireo hatrany ka dia ho andrasantsika eto no mety ho toy ny ity raha ity asa ahoana ny afaran'izy ity ka izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay rehefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa